ady tany andota-penaka voalohany niverina nidina andalam-be ny mponina tsy manaiky ny fakana ny taniny. Fisitrahana sy fanasitranana ho an'ny firenena mila ny fandraisana andraikitry ny malagasy iray manontolo hoy ny teo anivon'ny sera. Mpanolo-tsaina tim banga iray ny toerana tsy ankatoavin'ireo tompona andraikitra ny solona. Misy ny firaisana tsokombakomba amin'ny fandikandalana eto Madagasikara ary efa tambajotra goavana izany eto amin'ny firenetsika. Miainga amin'ny fitondram-panjakana fohibe, miazo ny fitsarana avo na ny fitsarana tsotra sy misana ny ady atao amin'ny fanjakana ary mipaka any amin'ny voamera maletena misana ny fifidianana. Mila fanovana ireo rehetra ireo satria ireo no isan'ny fototry ny olana amin'ny tsy fanaran-dalàna mitranga ara-pifidianana eto amintsika, hoy ny mpisehatra politika. Sarotra ny inona fa amerina ny fifidianana any amin'ireo komuna izay namohan'ny fitsarana didy fa ho averina io fanjakana io amin'izao, hoy ny fanazavana satria eo ny tahotra amin'ny faresen'ny kandida avy amin'ny antokony fitondrana, fa eo ihany koa ny olana rabola satria tsy ao anatin'ny teti-bola ny fifidianana ho averin'ireo. Raha tena sa amin'ny fifidianana madio ny fanjakana dia ny fifidianana iray manontolo manerana nosy no tokony averina satria feno osoka. Tsy sahan'ny ilay fanjakana ny amerina andreo satria alatra nginy netim-boany, alatra ohatra hoe tim manazo ny 75%, 25% ny an'ny irmar, ahoana no tapitapiky tonga dia mivadika 75% ny irmar, 25 an'ny tim. Ka amiko manokana ny fifidianana mera nisy teto Madagasikara dia tsy samerina ny mihitsy ty fanjakana ty satria matahotra fa mipoky daholo ny marina. Dia ny mamaky an'reto olo-reto dia inona moa nataony rehefa fantany vo izy ataony PDS. PDS zany ke tsy voafidy-bahoaka zany, tsy voafidy-bahoaka zany. PDS zany izao fakofakona na rehetrarehetra zao alainao dia ampianako PDS mangina ny rehetrarehetra satria olo atolotra. Raha tsy ahevina dia samy nanamafy avokoa na ireo mpisehatra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana sy ny sampana miady amin'ny kolikoly toy ny transparency ary ireo mpisehatra politika fa tsy mbola nisy fifidianana fotaka tahaka ny teo iny izay adikany teo anivon'ny transparency fa fandavona ny demokrasia ny fifidianana izay natao farany teo iny. Raha ny momba ireo fifidianana izay voalaza fa averina dia mbola samy miandry avokoa aloha izany hatreto ireo komina namoahana didy izay nisy nampiakatra ny raharaha eny amin'ny filakevim-panjakana. Ny didy avy any mantsy no andrasan'ny senihy vao isy ny fanolorana tetiandro any amin'ny governemanta raha ny fanazavana voaray izay tao ampitombona ny aiain'ireo mpisehatra politika maro fa tsy isy ny famerenana ireo fifidianana nolazaina fa ho averin'ireo. Andrasana ny toyiny. Mbola miororo ny vahoaka ao Antanambao tsara ankehitriny mahita ireo mpitandro ny filamenana miodiody manenika ny tanàna na dia efa mangingina aza ny toerana tao an-toerana taorian'ny fisamborana sy raha matahora tao amin'ireo mponina mitaky ny zony sy ny voany tena fahamarinana nandritra ny fifidianana be ny tanàna faranteo. Efa nitarika hatramin'ny fitsopinenana ny zava-nisy tany an-toerana andro maro lasa izay ka nahatonga ny tanàna na Antanambao tsara lasa tanàna olona nandritra ny fotoana vitsy. Nivoaka tamin'ny fangina manoloana ity raharaha ity ny kandida be ny tanàna tsy miankina lany tao an-toerana. Nambarany fa iray andro mialona moana ny valim-pifidianana dia nisy fitsarana nandeha ka nilazana fa fona tanteraka ny vato ho azon'ity kandida ity noho ny fampiasana fitaovam-panjakana sy tranom-panjakana tranga izay tsy maro-potitra koa ny fanazavany. Nanao propagandy tao anatin'ny hôpitaly dia ny faharoa tao anatin'ny hôpitaly dia izay zavatra izay nefa zany zavatra tsy fantatra hoe inona ny tena porofony izay satria efa raha malala fa ny hôpitaly tsy azo anaovana propagandy. Dia ny faharoa misy hoe nizara lay mpanjakana tamin'ny fotoanan'ny propagandy kanefa zany ny fizarana lay fahobe efa ray volana latsaka talohan'ny propagandy. Dia zay no any amin'ny anatin'izay hoe zay no nahatonga le fanafoanana ny vato zany hoe fampiasana fitaovam-panjakana ny tranom-panjakana zany natao QG dia nefa manana trano nanaovana QG zay ary efa nisy fifanarahana mazava sady nisy taratasin'ny fanarahana tamin'ny tompo-trano mazava nanaovana an'izay QG zay. Mitaky ny voan'ny famarinana amin'ny tranga teraka izany izy ireo.
Nisy ny fihetsiketsehana nataony vahoaka, zany hoe ny fihetsiketsehana nataony vahoaka zany a dia tsy fankasitrahana ny voka-pifidianana, zany hoe tsy dia nataon'zareo anatin'ny antony loatra ny tenako amin'ilay tsy ilana fa misy tsy fankasitrahana vokatra satria rehefa nanontaniana zareo dia hoe tsy io ny vokatra ny fidiana itaty fa hafa, dia noho ny tsy fankasitrahana an'izay zany a no nahatonga an'zareo a nanao ny fihetsiketsehana. Dia tafaran'izay moa zany nisy ny fisamborana dia le voasambotra rehetra indray a efa tafavoaka daholo ihany fa mbola misy ny mban'ny fanaraha-mason'ny fitsarana zany hoe sous contrôle judiciaire, efa any tanàna daholo zareo fa amin'izao fotoana zao zany a milamina aloha ny vahoaka nanao ny anjarany amin'ny tsy fahafahampo, fa ny anay kosa noho ny tsy fahafahamponay amin'le didim-pitsarana satria nisy ny fitoriana zay tsy voamarina, tsy afaka niatrika zahay tam'le audience, dia zay no andehananay aty. Dia ny zavatra antenainay zany dia mino sy matoko zay fa tsy hijery fotsiny ny fitsarana fa hanao ny fanadihadiana mahakasika ny fanamarinana sy ny zavatra niseho marina tany. Ratsaivina lampo tamin'ny sambato 7 faingo 7 ity kandida ben'ny tanàna tsy miankina ity tamin'ny vokatra vonjimaika navoakan'ny seni ka resy taoriany ny fanafoanana ny vato rehetra azony raha ny vokatra ofisialy navoakan'ny fitsarana misanana atao amin'ny fanjakana atao an-toerana ka nahazoany kandida mpanjakana fandresena tamin'ny sambato 9 faingo 3 nateo azanetsika fanoerana samihafa nataony roapolo natao an-toerana manoloana ny ambaran'izy ireo hoendrika hafa nitsakitsahana sy fanodinana ny safidym-bahoaka dia efa tafapetraka amin'ny toerana lehibe ny tanàna tsy lany tamin'ny fifidianana raha ny fampitambo avao hatrany. Noho ny fandaminana anatiny eo anivony Antokotimy dia nisy ny fanoloana mpanolontsaina eo anivony komina Antananarivo renivohitra. Ny mahagaga nefa hatramin'izao dia tsy mbola misy taratasy manendry ny isolo ilay toerana banga kanefa dia aingana ny fandraisana ny fanekeny ilay isoloina ny ala tamin'io toerana io. Raha ny fanadiadiana izay natao dia efa nalefa ny filohan'ny filan-kevitra any amin'ny prefet ny antota taratasy momba izany, kanefa ity farany no mandefa izany any amin'ny tribunal administratif. Saingy hatramin'izao tsy mbola misy ny fankatoavana ilay isolo ny toeran'ny mpanolontsaina banga io. Midika izany fa 7 no isan'ny mpanolontsaina tima eto Antananarivo renivohitra amin'izao raha toka 20 no tokony ho isany araky ny vato azo tamin'ny fifidianana farany teo. Ainao misy ambadika politika ny zavatra mitranga tahaka izao, hoy ny mpanolontsaina teo aloha Lilira Faralahy. Tao anatin'izay zany no ataoko hoe fifandaminana anatiny ve satria nisy mpanolontsaina nanolo tena hoe hiala ozy izy dia mba miakatra ndraiky amin'ny 20 zany hoe raha ny kajikajy teorika zany hatreto dia miakatra fa metraha-pialana fa napetraka taoriany ny fivoriana voalohany ny fidianana ny bureau permanent fa dia hatreto dia mbola tsy misy foana ny fanapa-kevitra avy any amin'ny tribunal administratif manendry izay afahako miakatra ao anatin'izay conseil zany. Izay no mahatonga an'ilay fifidianana farany teo 7 fotsiny ny mpanolontsaina tima, zany hoe lefa metraha-pialana ny validena malaky be kanefa le fampiakarana an'ilay solony hatramin'izao arirarira tany amin'ny normalement izy io ny filohan'ny filan-kevitra no mampahafantatra ny amin'ny préfet ela be vao tonga tany amin'ny préfet aloha izy zao indray ny any amin'ny préfet mandefa any amin'ny TA mbola sahirana koa zay tsy tena mahazo valiny mazava hoe efa niainga marina ve tao amin'ny préfet izy dia efa tonga any amin'ny TA dia miandry aloha zany hatreto dia tsy raha ny valiny dia hatramin'ny ora itenenantsika izao mbola tsy mpanolontsaina ofisialy eo anivon'ny CEU any tenako. Raha tsy aivina dia nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany teo no efa niroso tamin'ny fifandaminan'io ny Antokotimy, tapitra ihany ny fivoriana ary iroso tsy ela amin'ny fandaniana ny tetibola ho an'ny komina Antananarivo ireo mpanolontsaina tsy ela saingy tsy mbola misy ny fankatoavana sy fanekena ny fisolona toerana ho an'ny mpanolontsaina tima io hatramin'izao. Misarika ny sainy tsirairay ho tonga saina manoloana ny faravana miseho amin'ny lafiny sy endriny maro eto amin'ny firenena ny sera na ny sehatra ireo ray aman-dreny eto anivon'ny firenena raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Simba ny fahatsiarovan-tsaina ho an'ny tsirairay, ny finiavana anao ny asa tsara sy ny fiainana ny fihavanana raha ny fanazavana. Efa maro ireo ray aman-dreny teto amin'ny firenena nondroso tamin'ny fanambarana maro samihafa amin'ny mazava-dehibe ny fanavotana ny firenena raha nambaran'izy ireo hatrany ka tsara ny irisoana amin'ny dingana manaraka ho fanohizana ireo ezaka efa natomboka.
isan'ireo nanao ny fanambarana ireo ny ray aman-dreny ampanahy eto amin'ny firenena izay mikely soroka manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fampanjakana ny fihavanana sy ny fahamarinana antoko ny fandrosoany ny firenena fa indrindra ny fampahirezana ireo malagasy mpiray tandrazana maloana izao olana goavana hatrehiny ny firenena izao. Isan'izany avy ao anivony ny FFKM, ny fivondronam-ben'ny eveka eto Madagasikara, izay mifanojo indrindra amin'ny afatry ny avy ao amin'ny SIAM na Synopsium des Conférences Épiscopales d'Afrique et Madagasikara, izay manamafy ny tokony hirsoan'ny firenena maro eto Afrika, izay marofiny ny ady sy ny herisetra, ny fisitrahana sy ny fanasitranana. Tsy nahitam-paombiazana nefa ireo ezaka efa natao ireo raha ny fanazavana hatrany, na dia teo aza ny fomba nentina namahana olana tamin'ny alalan'ny zotram-pifidianana sy ny fampihavana am-pirenena. Toa vao maika aza mikorosofana ny fiainany fiarahamonina. Noho izany indrindra, iroso amin'ireo dingana manaraka ho fanavotana ny firenena eo anivon'ny sera. Dingana telo lehibe araka izany no irosoana, voalohany amin'izany ny fanarenana ny fifampitondrany samy malagasy, ny fifandraisana amin'ireo teratany vahiny ary ny fampanjariana ny tontolo iainany malagasy amin'ny alalan'ny fiarovana ny tany sy ireo harena ao aminy. Manainga ny malagasy rehetra tsy vaky volo araka izany eo anivon'ny sera, ijoro ho andro ho an'ny tanindrazana ka hiara hizotrana tanteraka ireo fanampy telo goavana ireo ho fisitranana sy fanasitranana ny firenena. Nanamafy ny antoko kintany Madagasikara fa mbola mijanona ho antoko mpanohitra ny antoko hatramin'izao. Betsaka ny fitantanandra ratsy mandeha amin'izay lohan'ny eto ka antony izay fanapahan-kevitra izay. Foto-kevitra ijoroan'ny antoko ny hoe fokon'olona ny maso mandidy ary ny fampihavana-pirenena tena izy no ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Tsy mbola tanteraka ireo ary tsy manam-piniavana amin'izany ny fitondram-panjakana amin'izao ka antony mbola hijanonan'ny antoko CRN kintany Madagasikara ao anatin'ny sehatry ny fanoherana 7 taona katroka izao. Nahoana ny atoko kintana manohitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao satria io fitondram-panjakana io zany tsy manaiky mihitsy ny fokon'olona ny maso mandida, ny décentralisation, ny démocratie ary ny fampihavana-pirenena. Sy manaiky an'io izy dia membre zany ny atoko kintana, membre ny RMDM miaraka amin'ny mpanohitra mamelabelatra an'izay foto-kevitrin'izay mavoaka malagasy dia manohitra ny fitondram-panjakana izy. Sisy fampandrosoana azy atao eto raha sy miainga amin'ny fokon'olona ny maso mandidy. Sisy fampandrosoana atao eto raha sy fampihavana-pirenena no atao eto. Niza ho président république eto raha sy miroso amin'ny fampihavana-pirenena io, fananganana firenena malagasy, magnova ny lalam-panorenana de réconciliation nationale, lalam-panorenana de fampihavana-pirenena sy fananganana firenena. Na miainga amin'ny fokon'olona, miainga amin'ny fotony ny fampandrosoana. Zay asika vao afaka mandroso. Ataotao foana zany programme zany na programme ina sy ho afaka hampandroso firenena sy miainga amin'ny fampihavana-pirenena sy omena andraikitra amin'ny fokon'olona ny resaka ady tany io sy tokony ho isy io ady tany io raha nomenao andraikitra ny fokon'olona satria izy mahafantatry hoe rano ny tompony ty tany ty. Io insécurité von'olona ania raha nomenao andraikitra ny fokon'olona fatany ny zanany manao adalagna eo dia samborona. Mandray anjara amin'ny raharam-pirenena ny CRN kintany Madagasikara raha ny fanazavana, fanapahan-kevitra noraisana, ny ifanantonana amin'ireo hery-velona eto amin'ny firenena, indrindra fa ireo antoko politika amin'ny tofijery amin'ny samy fanoherana ka mba hikaroana vahaolana ho an'ny firenena sy anatrarana ny tanjona dia ny fametrahana ny tarigetra izay apetraky ny antoko ho hiatrany ny fanazavana. Ina ny atao dia mazava manambatra ny hery miaraka amin'ny rehetra satria tsy afaka mandeha irery koa ny antoko kintana fa afaka izay na tonga ny antoko kintana ny vondrona atao anatin'ny RMDM dia tsy afaka mandeha irery dia tsy vitany RMDM irery fa mbola nandeha ny vondrona tamin'ireo antoko maro samihafa mba hoentina manarina an'ity firenena ity. Hanao inona ny antoko kintana dia hanao inona dia hanarina sy hanavotra ny firenena malagasy miaraka amin'ireo namana rehetra izay mitavandra sy miandrandra zany fanovana an'ity firenentsika ity zay. Nisy moa ny fiaonana teo amin'ireo mpitarika ny antoko androany izay nanaovan'ny antoko jeritodika ny amin'ny asa vita sy ny dingana izay nilalovana tao anatin'ny taona 424 iny. Tsy nandrotsaka kandida ny antoko nandritra ny fifidianana ho ben'ny tanàna teo vokatry ny fahalafosan'ny saram-pandraisana anjara raha ny fanazavana.
iroso lalindalina kokoa amin'ny fanoerana kosa ny antoko manomboka eto raha nitapaka tamin'ny fiaonana nataon'izy ireo androany ity. Lesoka lehibe eto amin'ny firenena tsy fanjakan'ny fahamarinana eny amin'ireo sehatra sy antanan-tohatra rehetra. Isan'ireo dradradradrany eto amintsika ny ady amin'ny kolikoly. Nanamarika ny filohan'ny komitin'ny fahitsiana vao tamin'ity herinandro ity fa sakana amin'izay ady amin'ny kolikoly izay ireo manam-pahefana. Hanika matetika dia ireo olona sokajiana ho madinika no tratra farany fa ireo olobe ady toy ny kotrika kosa na tsy hita na afaka madiodio. Ahitana kolikoly avokoa ny sehatra rehetra eto Madagasikara. Eny fa hatrany amin'ny fifidianana azy efa tsy mangarahary intsony. Dia le madinika ireny no anjehana fa tsy le olona vaventy mihena miliara reny nefa niny mbo mamelana le olona mbo afaka kely mbo mahazo asa 100 000 francs izy roa alina anatin'ray volana frena bus sakafo atoandro dia zay 100 000 iny 20 000 ariary zay no ananjena azy nefa ny olona ary amin'ny banque banque suisse ary Maurice misy 4 milliards ny zareo ny any miperaperaka any zay ny le ady amin'ny le fa mividy le malagasy mihitsy zany amboary akaro tsy misy tsony ny kolikoly any amin'ny toeram-piasana tsara avy. Ny atao hoe justice dia ny marina, ny rariny ary ny hitsiny. Tsy miatra eto Madagasikara nefa izany. Any ka tsy manjaka ny fahamarinana eto amintsika, ho hiatrany ny fanazavana. Vokany, rehefa tsy misy ny fahamarinana, tsy mipetraka intsony ny fifampitokisana. Ny hoe ministère de la justice dia le justice ny tadiavina, ny marina, ny rariny ary ny rien que les faits et les faits uniquement. Fa tsy hoe amorona tsy hanao allégeance, tsy hanao mitady vola. Rehefa justice ny tsy mandeha dia efa tsisy fifampitokisana amin'ilay vahoaka. Nefa nanao mamoaka didy ianao hoe amin'ny anaran'ny vahoaka. Araka izany, mila fanamboarana ny rafitra eto amintsika ary averina amin'ny laoniny ny asina mamalagasy ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Zavatra be da be zavatra tokony amboarina eto amin'ny firenena. Ary zavatra nefa simba tanteraka ary na le fomba fiainan'le malagasy na fomba fisainany dia tsisy tsony mihitsy ny hoe malagasy ny malagasy ary tena very tanteraka zany hoe fomba taloha zany hoe solidarité. Le vahoaka malagasy tsy manana an'izany hoe eritreretra zany izy ny tompon'ny fahefana. Lasa malaza teto Madagasikara indray tatoato ny fiaraha-miasan'ny Madagasikara sy ny firenena Arabo na ny Emirates. Sidina mivantana fanamboarana hôtely goavana, famatsim-bola ho fanamboaran-dalana sy ny maro hafa ary tena irery ny fitondram-panjakana amin'izao izany. Tsy tokony ho be torimaso intsony ny malagasy fa hitaky ny mangarahara momba ny fifanarahana eo amin'ny firenena rotonto io. Hoy ny mpanao gazety no sady mpamakafaka politika Razafy Manantany Faniry. Roa no antony ilazana izany hoy izy. Dia ny mahatany manan-karena ity firenena ity amin'ny alalan'ny business sy ny takalo ny mety omen'ny fanjakana malagasy malohana ireo fifanarahana ireo. Pays arabe dia ny anazy côté business ary izy dia mametraka an'le ampiran'le arabo dia tsy mifandraraha izy amin'ny madinika fa mivaventy ny azy. Ny pays arabe dia zao tsy maintsy mijery foana izy inona ny intérêt raha ohatra ka hiara-hiasa aminy zany tsika amin'izao fotoana izao. Raha miresaka zany amin'le resaka hoe sidana mivantana makany Dubai, tsy dia mivantana moa izy io efa misy escale dia zao inona ny intérêt zany nge mila fantatry ny vahoaka malagasy inona ny intérêt an'ilay fanjakan'ny Emirates zany zay mampiasa an'ilay vol direct makany Dubai zay eto Madagasikara sy inona ny intérêt ny malagasy zany mila fantatry zany. Ny am'ireo famatsin-javatra maro amina resaka hoe grand hôtel, ny amin'ny resaka hoe tany hamokarana satria misy an'izany daholo fiaraha-miasa amin'izy ireo ny projet rehetrarehetra reny zany dia misy contrepartie. Mila fantatsika daholo ireo zay contrepartie ny famatsim-bola iarahantsika satria ireo zany zay le hoe bilatéral firenena samy firenena fa tsy multilatéral. Ny multilatéral izy iny bailleur iny zava-be zany fa amina bilatéral ary regny koa famatsim-bola amina firenena tahaka ireny koa hametrahany mpamatsy vola mahazatra antsika fepetra tahaka ny banque mondiale sy ny FMI ny sisa.
ny badeana de hoe banque arabe pour le développement ra dia efa ao anatin'ny fiaramiasa ao anatin'lay ekeny ny sehatraresa-pirenena tahaka ny mpamatsy vola mahazatra zany fa ho ana firenena samy firenena tandremo fa betsaka ny resaka terrorisme, betsaka ny resaka ady sisy tany betsaka ny resaka blanchiment d'argent betsaka ny resaka fanodranana fitaovam-piadiana aty amin'ny pays arabe de zay ny tsy maintsy mampitandrina amintsika hoe inona zany ny intérêt antsika raha ohatra tsika ka mitodika any amina firenena arabe. Tsikatra hoy izy fa sahirana arabola ny fanjakana ka mikaroka ny fomba rehetra azahoana famatsim-bola anatanterana ireo tetikasa. Izany indrindra nefa ny tokony ahamailo ny malagasy rehetra satria any malagasy Madagasikara fa tsy anireo mpitondra izay nampindramin'ny vahoaka fahefana. Ary porotro tsika amin'izao fotoana izao satria tsisy vola ento manodana ny toekarena anaty dikan'izay tsy maintsy mandombaravarana ny olona afaka mamatsy atsikisika de dikan'izay tsy mahazo mananao foana zany. Everiko fa raha manana notion na tena hoe fitondrana ny raharam-pirenena ny fanjakana de tsy hijery ny côté business-ny any amina resaka commission sy ny sisa sy ny intérêt politikany fa hijery ny hoavin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy aorena kely eo anatina prise na décision zay ambony be. Raha ny fantatra de hitrandraka ny ranomasina sy ireo toeram-pizahan-tany eto amintsika ny arabo araky ny vaovao nivoaka nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Emirates Arabes Unis tamin'ny volana May 2024. Etsy ankilany misatra sy be fepetra ny famatsim-bola ny mpamatsy vola izay mahazatra toa ny FMI izay 300 tapitrisa dolara no mbola tsy mivoaka toy izany ihany koa ny banky iraisam-pirenena amin'ny 100 tapitrisa dolara. Noho izany mety aleon'ny fanjakana rajoelina miara-miasa amin'ny Emirates noho ny fahazahoana famatsim-bola maro kokoa izay tokony ahamailo ny rehetra ho hiatrany ny faneho-kevitra. Tsy mitsahatra mitotongana ny faripahaizana ho an'ny fanabeazana eto amintsika. Ity tatitra izay navoaka ny banky iraisam-pirenena sy ny UNESCO ny volana janoary 2024 ity dia mampiseho ny endriky ny fahaizan-jaza malagasy mamaky teny sy manoratra. Voalazeto fa 470 no tany tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra ho an'ny zaza latsaky ny folo taona eto amintsika. Io tarehimarika io izay manome fa 730 isanjato amin'ny ankizy miditra amin'ny sekoly ambaratonga fototra eto amintsika dia ambany ny fari-pahalalana. Isan'ny antony miteraka io olana io ny fahantrana misy eto amintsika araky ny nambarany UNESCO hatrany tamin'ity tatitra ity. Vokatr'izany dia mahatratratra any amin'ny 720 isanjato ny tany fialana an-tsekoly ho an'ny zazalahy raha toka 220 isanjato ho an'ny zazavavy ny taona 2024 fotsiny io. Ny taona 2024 teo anefa no nilaza ny banky iraisam-pirenena fa mitombo ny tahan'ny malagasy fadiranovana eto amintsika izay mametraka mazava ihany koa ny fitombony io antotanisa io. Isan'ny antony iray mampiena ny lentany fanabeazana eto amintsika ny fanaovana faralainasa ny asa fampianarana raha ny fanazavana natao natale tsekoly iray. Resaka programma fampianarana izay azo lazaina fa tsy dia fanahaka loatra amin'ny zava-misy iainan'ny mpianatra ny fandaram-pianarana misy an'izany mihitsy hita any amin'ny kilasy sasany any any amin'ny antikité sy ny namany any moa ny anarana nefa eto Madagasikara tsy fantatry ny ankizy ny momba ny tantaran'ny Madagasikara dia ilaina mihitsy zany mba tena hifahatra amin'ilay maizy azy ny firenena no ampianarina ny ankizy mba hahatonga azy ireo ho tena hahalala marina ny firenena zay misy azy. Ny anankiray koa dia ny miaina ihany koa ny lentany mpampianatra ankehitriny satria ny zavatra misy dia ny hoe saika rehefa tsy mahita asa ny olona dia mitodika mankany amin'ny fampianarana satria io no azo lazaina hoe tany malemy mora anorenam-pangady ka dia na dia ny olona tsy manana talenta amin'ny fampianarana azy dia lasa mirotsaka any dia manjary misy fahavoazana any amin'ilay fahalalana mena mpianatra ny zavatra ataony ireny mpampianatra sasany ireny. Dikan'izany dia mila omena fampiofanana foana ny mpampianatra mba ahatonga azy ho tena mpanabe matianina fa tsy mpanabe mpitady vola fotsiny. Sarotsy mifamenany koa ny fanabeazana ataon'ireo mpampianatra sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra anyka mandeha ilay fanabeazana sy ny fampianarana. Betsaka amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra no tsy mahara-maso intsony ny fianaran-janany
noho ny fahasahiranana misy amin'izao fotoan'izao raha ny fanamafisa mpanazavana amin'ny fomba fampianaran'ny ray aman-dreny ankehitriny izay sahirana amin'ny fitadiavana dia tsy maharamaso intsony ireo ankizy eny fa na dia tsy mianatra ary le ankizy dia tsy fantany ratsy ny sekoly no mampilaza azy fa dia sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana dia tsy afaka manara-maso manampy intsony ny mpampianatra. Ny zavatra tokony fantatry ny ray aman-dreny dia anisan'ilay tokotelo mamasana andro amin'ny fampandehanana sy ny fanomezan-danja ny fanabeazana ny ray aman-dreny. Raha nitatitra atrany dia 900 ho an'ny vehivavy, raha 900 ihany koa ho an'ny lehilahy ny tany fisoratana anarana any amin'ny ambaratonga ambony eto amintsika. Misy amin'ireo misehatra amin'ny fanabeazana no tsy nahazo fampiofanana kanefa tsy manana ny diplôma baccalauréat akory dia miroso mampianatra. Vokany mitotongana ny letany fanabeazany eny fa na hatramin'ny fanoratana ny teny malagasy ofisialy aza manahirana ankoatra ny tsy fahafezana ny teny vahiny kanefa dia izany no mampita fahalalana koa tsy mahagaga raha mitotongana ny fahalalana tsy misy fanofanana ireo mpampianatra. Eritaona tsy aoriana niverina nidina an-dalambe ny mponina voakasiky ny ady tany ety Andotapenaka voalohany androany raikitra ny fitsofana kirurika sy ny dorokodiarana. Tany mirefi 220 hektara misy trano 210 tafo makasika tokantrano 200 mahery no voalaza fa novidina olona iray izay mandroky ireo olona ireo hiala amin'ny taniny. Mijoro tsy anaikatra amin'ny farany ireo voakasika ary miantso ny ampitsarana ny herim-pamoretana amin'ny fampiasana mpitandro filaminana amin'izy ireo isaky ny taky ny zony. Tetadaviny zareo alaina le taninay tsy anaika zany mihitsy zay manao fitakiny eto anatsona ny reto force reto zay mijoro eto nefa fitakina ny ataonay. Olona mbadimbadika mbola fianakaviana mbadimbadika ihany zany le olona nivaritsany le talina zay efa misy anazy ao kasany efa any amin'ny 200 tsy latsaka manomboka ery amin'ny koko ery jusqu'ery ty fiangonan'ny katolika ery ray manontolo any izy daholo sita zay piasany reto nefa mbola natsono force ihany zay manao fitakina mamy taninay fa manina zany ny force foana ny atsona fa manina ny force foana ny atsona vao mitako ny zoany malagasy zay ta manainga amin'ny fitonjam-panjakana zay mbo ijeraka ihany ty raha ty fa zay dia tsy anaika ary tsy anaika tsy amin'ny farany. Zay mampalahelo anay fa ela be ny ray aman-dreninay ny ary teto ahoana mihitsy mo firintaonan'ny efina teto zay teto nalatsahan'ny tabon'ny ray aman-dreninay nefa ny ho alainao ny taninay tsisy resaka hoe mpamivalo ny didim-pitsarana hony amin'ny talaty zay miala eto tonga eo pokilay tsy misy mialeo tsisy mialeo ay zary zay nipetsaka ay zay nipetsaka tsisy petsaranay tokony tsy mampiantso polisy zareo fa ny asany ataony fa tsy mandravanay zareo. Iakatra fitsarana ny 20 febroary avy izao ity raharaha ity raharaham-pitsarana roa no mandeha anatin'ny andro iray amin'ny ora mitovy kanefa mahakasika ady iray ihany manahiraka izany mponina ny mety sy natetika ambadika anatin'izao raharaha izao. Ny rahina avokoa ny mponina teo amin'ny manodidina na ireo tsy voakasika izany azy ho fanehoana firaisan-kiny eo amin'ny samy mpiarabelona. Dia miakatra tribunal zay amin'ny valo maraina dia nefa ny ady hitanareo zao ny mponina fa tsy manaiky ny hoe ho amenan'ireo olona visy ireo ny taniny raika amin'ny 20 tafo tsy manaiky ny mponina Andotapenaka ary na tsy any nara dia mirahina Andotapenaka ray ihany fa ireo ilona hitanareo reo misy avany Befetrika misy avany Anatyony misy avany Varam-piangonana Varadosoka ny dikany dia zao Andotapenaka tsy misaramenakavy fa rehefa mahazo an'ireto tsy mitseny reto mahazoazo daholo androandro zao zareo makana tsy mitsena ray vohatra ripaka mihitsy zao tsy mitsena hatrany amin'ny coco plastique fa raha pio tsy izy mety Varadosika an'izay no aripany dia zay no mahatonga anay tonga daholo rehetrarehetra mponina Andotapenaka daholo tompoko no hitanareo mpanao gazety ankehitriny. Raha marina tsy hoe tena lasan'ny olona hoe tena mbola tena ara-dalàna aloha satria zao mbola anatao ny ady misy pénal misy civil nefa le fotoana nefany amin'ny talata amin'ny valo malainy na le amin'ny salle 1 na amin'ny salle 2
ahoana moa nanentsehndreo olondreo hoe sady nentsika any salle iny nentsika any salle teo nefa niady nefa ady ray ihany no dino taratasy tsy ara-dalàna no ampiasain'ireo olona ny vidiny tany raha ny fanamafisanyireo mponina kanefa efa nahazoan'izy ireo vola tsy toko tsy firohana kolikoly avolenta no andokan'ireo mponina voakasika amin'ny tirara ity izany nisy mantsy ny fampiasana sony osika kanefa tsy misy fandraisana ndraikitra manoloan'izany le acte nampiasaina nanaovana le vente acte numéro 109 tamin'ny 1955 izay tsy authentique le izy fa nijereva lay tamin'ny bain de douche dia tsy io le acte de partage tena réel ao anatiny dia jerena 21 ara ao anatiny ty plan rehetrarehetra ty mba tonga coco plastique 21 ara ho ny anazy rery dia natonga anay efa manao zavatra etsika oatra izao efa nisy vente mandeha any efa nitouché 1 milliard ry zareo dia io any efa hanao mutation zany dia ohatra fandrebirebena le amin'ny tribunal satria matoa izy manao vente zany mieritreritra fa ny andresy dia efa en réseau le zavatra satria le vola mivarotra azy pray lova ihany matona no acte de partage faux le olona efa ny officier public no nanao témoignage nanao témoin izy tary amin'ny enquête en juge d'instruction efa hoe faux nangalarina ny soniako nagaganay tsisy arrestation tao anatiny dia no nantanindreo ray aman-dreninay reto hoe ahoana kay ny toyany dia ozy izy le tao amin'ny juge d'instruction salle numéro 8 amin'izay hoe nareo atsoina amin'ny procès manaraka tsy maintsy misy huissier miantso anareo tamin'ny en juillet zay zavatra izay nitranga nagaganay à partir ny en juillet nakaty zay tsy au courant nefa efa nisy procès fantelo ny 25 io zavatra afera hafa mikolikoly avolenta le izy zany mody le pray lova no mivarotra fa mody hoe akany anjarany fa le olona miaraka amin'ny zareo ambadika zany no abadika io satria raha fijery an'le olona mety hoe tsy haiko hoe tsy havita an'izay ve fa matoa zany zavatra izany misy dia efa kolikoly ny fandraisanay anazy dia aritra minitra maromaro no etsika natao amin'ireo mponina nanoherana ny fakanany tany izy ireo saingy ndravany mpitandro filamina anjany Dimambe folo taona lasa trangana homamiadana 500 isan-taona ny zava-nisy teto Madagasikara. Ankehitriny ny tombo 700 isan-taona io trangana vaovaon'ny homamiadana io, izany hoe avy 700 eny mahery mitaha amin'ny taona 12. Tsy mifidy olona ny homamiadana fa mety voanjany avokoa ny olona rehetra. Ny tontolo iainantsika amin'ny ankapobeny ny ratsy ka raha tsy misy fitandremana dia mety havoan'ny homamiadana. Misy karazany maro ny homamiadana ary samy manana ny anarany sy ny antony mahatonga isany avokoa ireo faritra rehetra amin'ny vatantsika olombelona hoy ny mpitsabo. Isan'ny antony mety manafaingana ny fahatongavan'ny homamiadana ny tsy fahampian'ny fiatsehan'ny vatana sy ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana ary ny fifohana sy ny fisotroana ireny zava-mahadomelona ireny. Misy ihany koa anefa ny homamiadana azo avy amin'ny tarazo na ihany koa azo vokatra ny asa mandraraha isan'andro. Fa misy ihany koa mode de vie zany hoe ianareo lay mifoka sigara ny olona mpifoka sigara ohatra zao dia mora voan'ny cancer-ny tratra cancer-ny hoditra ny olona mpisorotoka ohatra nareo lay mpisorotoka reo zao dia matetika mora voan'ny cancer-ny aty sy ny cancer-ny aty vava ary ny cancer-ny lalakanina ambony na ny œsophage dia manarak'izay kokoa ny fa tsy fahaizana mihinan-kanina nareo lay tendan-kanina mihinana an'le sakafo be menaka be loatra reny zay le hoe riche en graisse saturée dia le mihinan-kena be loatra dia nareo le mihinana tsy dia mihinana voankazo dia tsy mihinana légume reny dia indrindrandrindra nareo le matavy be tony zany hoe tsy fahaizana mihinan-kanina dia manarak'izay kokoa. Ny 17 isanjaton'ny trangana homamiadana dia homamiadana vozon'ny tranonjaza manaraka azy ny homamiadana nono. Ilaina ny fanaovana fanatanjahantena hisorohana ny homamiadana. Fadina ihany koa ny mifady sakafo na ny mametra ny sakafo tokony ilain'ny vatana.
raha ny tokony ho izy misakafo intelo isan'andro ny olombelona ary sakafo tsy mialin'andro na lany daty ny hohanina. Ny alana indrindraindrindra dia ny fikasiana zava-mahadomelona. Ilaina ihany koa ny mandanjalanja zavatra atao andavanandro ialana mirari-tsaina diso tafahoatra. Fisorohana daholo ireo fa ilaina ny manatona mpitsapy rehefa tojony tsy fahasalamana ho iatrany ny fanamafisana. Ya eo amin'ny fitsaboana ny cancer dia ny fisorohana ny tena zava-dehibe fa ny azo tenenina dia hoe misy ny cancer tena efa voatsabo ary ela velona ny olona amin'izy io miaina ohatra ny olona rehetra fa misy ny cancer sasany mbola ataontsika hoe tena mbola mafy fitsaboana zareo cancérologue an'ilay izy oncologue an'ilay izy mafy mitsabo ny cancer ary mandany vola be tena mandany vola. Hatreto tsy azo antoka tanteraka ny fahasitrana ny olona voanio amiadana fa ny fisorohana no atao ho an'izay tsy mbola voa. Tsy mitsaha-mitombo ny takaitra vokatry ny oramben'ny kija nanomboka ny 14 febroary lasa teo no makaty faritra 5 manerana nosy izay hitana distrika 40 sy komina 7 no lasibatra raha nitatitra nataon'ny BNGRC androany. Olona 12 no namony ainy ary efa mananika ny 7 sy 7 sy rayalina kosa no traboina vokatra izany. Olona manodidina ndraiky amin'ny 20 sy 500 sy rayalina no tsy maintsy nafindra toerana nandao ny trano fonenany. 303 ny trano tongatra raha 12 kosa no simba tanteraka raha nitatitra avy amin'ny BNGRC. Ankoatra ireo fotodrafitrasa maro no simba. Goavana amin'izany ireo lalan-kely sy lalam-pirenena mampitaraina sy mampitondra faisan'olona maro ankehitriny. Fiakaran'ny rano sy ny rendrano maro toa ihany koa ny fiotsahana tany sy trano tamina faritra maro. Tranga voatselakory ny seho tetsambaranjana izao ka namoenozana ain'olona roa ny alarbilasa teo vokatry ny fianjarany trano. Ankoatra ny teny Antsobolo naratrana olona 3 ny anjeran'ny trano iray lehibe izay vao andalam-panamboarana. Mbola anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tanteraka isika amin'izao. Mila fanamafisana trano araka izany fipetra fiarovana, indrindra ny fitandroana ny fahadiovana mba hisorohana ny fitombon'ny trabona sy ny trano tondraka hiatrehan'izany ka mitarika fahatsetsemany lakan-drano, indrindra eny amin'ireo faritra iva. Tranga izay miteraka fiakaran-drano amin'ny fotoana tahaka izao. Raha ny vinavina ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro dia mbola tombana nahazovana ny oram-baratra any amin'ny ilana Tsimotsinanana sy afovoany andrefany Madagasikara ary ny faritra sasany amin'ny afovoan-tany any Sabotsy ho an'ny distrika n'Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Moramanga, Anjozorobe, Manjakandriana, Ambohidratrimo, Andramasina, Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambatolampy, Antanifotsy ary Antsirabe voalohany sy faharoa. Manomboka ny alahady 13 febroary 2022 kosa ho an'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimotsinanana ary ny distrika ny Tolanaro sy Morombe. Mety hatratra 30 hatramin'ny 70 milimetatra ny tahan'ny rotsakorana andrasana ao anatin'ny 420 ora. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena, loza amin'ny taton'ny distrika n'Andilamena, Amparafaravola, Ambatondrazaka, Moramanga, Anjozorobe, Manjakandriana, Ambohidratrimo, Andramasina, Antananarivo renivohitra, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Ambatolampy, Antanifotsy ary Antsirabe voalohany sy faharoa. Fampitandremana amin'ny loko mavo, loza amin'ny tato kosa ny an'ny faritry Melaky, Menabe, Atsimotsinanana ary ny distrika ny Tolanaro sy Morombe. Mifantoka amina lalan-tsaina telo ny skotisma, ny ara-panahy, ny andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra, ny ara-tsosialy, ny andraikitra eo anatrehan'ny piraimonina ary ny eo amin'ny tena, ny andraikitra amin'ny tenako. Ny 12 febroary, andro nahaterahan'ny mpamorona ny skotisma, Robert Baden-Powell no natokana ho andro ny skotisma maneran-tany. 17 taona izao no nisiany ny skotisma izay nanomboka ny taona 1790. 17 taona kosa izao no nijoroany teto Madagasikara hatramin'ny taona 1370. Manankina fiainana amin'Andriamanitra ny skoto amin'ny fanabeazana ara-panahy azy ary mampianatra ireo mpikambana ho tompon'andraikitra amin'ny fiainany. Manana rantsana iraka ny vohotrim-pinoana maro isan-karazany eto amintsika ny skotisma. Ny tanjon'ny fanabeazana skoto dia mba hamolavolan'ny tanora olo-pirenena vanona ho andro ny fianakaviana. Ho vavolombelon'i Jesosy Kristy zany olo-pirenena vanona ary ho andro ny fianakaviana satria ny skoto dia manana fototra izy roany sy ny zava-kendreny.
dia misy ny adidy amin'Andriamanitra, ny adidy amin'ny tena ary ny adidy amin'ny hafa. Raha fahitako manokana ilay izy aloha miampita ilay fanabeazana satria be dia be zao ny zatovo any mandray andraikitra ao anatin'ny ny ao anivon'ny fiarahamonina satria ny tanjo skotisa manokana dia ao anivon'ny fiarahamonina zany ny tena tanjony ao mamoaka zatovo ely amin'ny fiarahamonina. Dia be dia be ny zatovo any mety hitanareo zao reo androany tsy manao mpiandraikitra tsy manao inona fa olona tsotra any dia manao tenue izy andreo satria tsaroany tatony azon'ilay fanabeazana dia izay voapita ilay fanabeazana raha. Ankizy, tanora, olon-dehibe, lasy vavy no beazana ao anatin'ny skotisma. Antsoina izy ireo beazana, hiova sy hivoatra ary anaja amin'ny manodidina azy. Sedra ny skoto, izany hoe sedraina ny olona ho olombanona. Manabe skoto aloha hita hoe misy fahasahiranana azy satria ny zatovo samy amin'ny toetrany fa le zay fahasamihafana amin'ny toetra zay mitsy hitako anisan'ny resource ho an'le skotisma satria afahana manabe sy afahana mamoaka zavatra tsara koa ary mampivoatra an'le zavatra tsara anatin'ny zatovo zany tsy manafoana an'le ratsy akory mampivoatra an'le tsara zany zay zany. Nganahy sedy izy koa le skoto be setrasetra ihany lo indray misy ihany skoto be setrasetra. Ova miandalana eo ihany arakaraka ny fanabeazana anazy dia miova miandalana ihany eo. Dia misy koa miteny hoe voasedra be fa ny fiainana koa tsy maintsy mandalo sedra nefa eo manatory anaty fasana. Zaho aloha mba tsy natory tany fa tsy haiko izay le mitantara koa io moa fiainana misy manaratsy foana ny zavatra rehetra atao. Misy lalana rano ao amin'ilay izy ohatrany hoe taloha izao taitaitra be vao manao zavatra fa tonga atao dia mianatra hoe tony ianao dia mahatrindry fo fa izay ny ilaina dia mianatra an'izay dia mianatra miaina amin'ny mahaskoto anao ianao tso-piaina izany hoe tsotsotra ny fiainana andavanandro fa tsy voatery hoe mianjaika be ianao vao olona. Misy dikany sy sokajany araka ny sampana sy ny fikambanana ny taona misy ny tsirairay ny fanamiana skoto. Na eo azy zany ny firaisan-kina sy ny fanabeazana dia tsy miova fa mitovy avokoa. Misy dikany ilay didiny dia misy dikany koa ilay loko dia misy dikany koa ilay izy isa-taona misy ohatran'izao foana fankalazana ny androm-pamorona dia ohatran'ny folara izao miendrika feteny dia mila mafeteny za rehefa manao an'ilay foloara dia ceinture indray miendrika fetena mila mafetena ihany koa dia rehefa manao an'ilay fanamiana dia olona montina sy ao anatiny hoe mahaskoto izany ny atao. Akanjo indray tsy dia misy hoe analoatra fa mariky ny firaisanay amin'ny skoto maneran-tany dia fa io zany hoe voafidy sy mifanaraka amin'ny ihany mifanaraka amin'ny hoe firaisana amin'ny Afrika dia mangamanga ilay izy. Ny skoto rehetra mitovy daholo fa ny zara-taona no samy hafa. Misy ny enitaona ka hatramin'ny 12 taona izy ny ho an'ny antily manokana lovitao le bleu ciel dia bleu marine ny ambaniny dia ho amina manokana zao za mpiandraikitra mpianjory sapana maitso zany dia zara-taona hoetiko indray zany 12 taona pavony 19 taona zao zany le teny an'ilay mpianjory fa ny 19 taona pavony 17 taona izy le mpamakilay anay katolika antily any io dia manao teny kaki ambony izy fa sorta bleu marine dia rehefa tonga ao amin'ilay mpiandalana izy dia mitovy amin'ilay zalary kaki fa marron indray ny sorta ambaniny. Ho fanamariana ny andron'ny skotisma androany moa dia nisy ny hetsika lehibe natao teny amin'ny ankamasoa ny vondronan'ireo skoto rehetra manerana Madagasikara. Marina moa fa manodidina 400 tapitrisa ireo skoto maneran-tany ka ny roa etsy amin'ireo eto Madagasikara. Ny batany fandresena nanoloana ny farahoana ny Ejipta tamin'ny salanisa 2:20 no 20 ny ekipam-pirenena malagasy ankoay nandritra ny fifandrinana tamin'ny lalao faharoa amin'ny taranja basketball tafiditra amin'ny fifaninanana Afro Basket 5 sy 2 izay nitanteraina tetsy Mahamasina io tolakandro io. Niady ny lalao raha ny zava-nisy teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Nitarika tamin'ny isa 1:70 no 7:30 ny malagasy teo amin'ny fotoam-pialan-tsasatra. Kely ny elanelana teo amin'ny isa azo ny ekipa Rotonta. Mbetika nitarika ny farahoana, mbentika ny ankoay. Na izany aza nefa, tsara ny voka-dalao an'i Madagasikara tamin'ity fifanitsanana faharoa ity. Ny alahady ho avy izao amin'ny 4 moa ny lalao fahatelo izay ifanandrina ny Madagasikara sy Centrafrika. Orairay mahery no nanaovan'i Emmanuel Macron, filoha frantsay, horonan-tsary mivantana tamin'ny tambajotrany sosialy no omaly hariva. Raha namintina ny toe-draharaha ao Ukraine ny tenany ary nampafantatra ny toerana misy an'i La Frantsa, maloana ny adin'i Ukraine sy Russia.
Nazava nandritra izany fa manohana ny Ukraine i Frantsa. Miditra amin'ny dingana manaraka ny toetra rara ny fanazavana. 3 taona tsy aoriana ny nanomboan'ny ady. Iroso amin'ny famondronan-kery, ampsarana ny von'olona arivo mahery isan'andro raha ny fanazavana trany. Fifanankalozan-kevitra ara-politika niarana tamin'ireo hery politika rehetra tany an-toerana no niseho nandritra ny orairay. Isan'ny nisongadina nandritra izany ny ady hevitra momba ny fandrahonana nataon'ny Rusia ho an'ny Eropa sy la Frantsa. Nambaran'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron farombahany Rosia ny tombontsoan'ny la Frantsa ty Afrika ka no niezaka rehetra izy ireo hanoherana izany. Niteraka resabe ho an'ny mpanara-baovao teto an-toerana moa io resaka farany nambaran'ny filoha Frantsay amin'ny fahaverezan'ny tombontsoan'ny Frantsay io. Matahotra ho very finanana ny firenena Frantsay. Manomboka mitrotra sy manohitra ny fanjanahana ihany koa ny Afrikanina raha ny loharanom-baovao. Porofon'izany i Burkina Faso izay navita nandroaka ny tafika Frantsay ala ao aminy ary hita miariary ny fandrosoany ankehitriny. Mampametra-panontaniana ny rehetra ny momba ny Madagasikara izay mbola ahitana endrim-panjanahana hatramin'izao.